Ny tanterahana androany teny Anosipatrana teny kosa ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny lehibe ny polisy munisipaly eo anatin'ny commune Antananarivo renivohitra dia ny commissaire Hermalala Andrianirina sy ny commissaire Bien-Aimé Andria Samtso tonga nanotrona izany fotoan-dehibe izany moa ny tompon'andraikitra voalohany ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Anisan'ny manana andraikitra lehibe amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana, fandaminana sy fanakisahana ireo mpivarotra eny amoron-dalana ny polisy munisipaly. Ho tanterahana androany tetsy Anosipatrana ny lanonam-pamindram-pahefana teo amin'ny lehibe ny polisy munisipaly commune Antananarivo renivohitra, commissaire Hermalala Andrianirina sy ny commissaire Bien-Aimé Andria Samtso. Maro ireo zava-bitan'ny polisy munisipaly teto Antananarivo raha nambaran'ny PDS mpisolo toerana. Reny fanakisahana mpivarotra eny an-tsena ireny, reny ireo circulation isan'andro maintsy misy polisy municipal foana eny mandrindra ny circulation Antananarivo renivohitra. Misy koa zany eny amin'ireny fanisahana mpivarotra amoron-dalana ireny. Misy koa izy amin'ny alina amin'le mpivarotra toka eny amin'ny eny foana polisy municipal, zany hoe izay atao eo foana polisy municipal. Haindehibe Antananarivo zany ny polisy municipal. Zava-dehibe sy lara-pahamena hoy ny lehiben'ny polisy munisipaly ny commune Antananarivo renivohitra vaovao, commissaire Bien-Aimé Andria Samtso, ny fiarovana ny foto-drafitrasa ankoatra ireo mahakasika ny tsena sy ny lalana. Ny zavatra mamaika aloha dia tsotra. Hitanareo fa ny asan'ny polisy misandrahaka be na amin'ny lafin'ny tsena na amin'ny lafin'ny lalana ary indrindra ny fiarovantsika n'le foto-drafitrasa. Ka ny tena mamaika anahy dia zay le lazaiko anareo le farany zay hoe ny fiarovana ny foto-drafitrasa satria ninona dedikasa ataontsika dia zava-poana raha tsy misy ny fiarovana an'ireny foto-drafitrasa reny. Matetika mantsy hitanareo miteraka fitohanana na miteraka fanelingelenana le foto-drafitrasa simba dia voatery tsy maintsy maka polisy sika dia le polisy indray no mandrindra an'izay fikorontanana misy zay. Ka zao zany dia tsy misaraka le izy sady mandeha ny asan'ny polisy andavanandro no mandeha ankoa ny fiarovana ny foto-drafitrasa. Miisa 300 ireo polisy munisipaly miasa eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Amin'ny alalan'ny fifaninanana an-tsoratra sy ara-batana no andraisana ireo polisy munisipaly ary rehefa afaka amin'ny fifaninanana izy ireo dia mandalo fiofanana 12 andro. Misy ihany koa ny fiofanana amin'ny maha polisy ataon'izy ireo.